La 4G Patelma vous présente Nivavo. Avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Niezaka nitady vahaolana hatrany ireo mpitondra fanjakana ahafahan'ny vahoaka malagasy mandresy ny valinaretina. Ezaka izay angatahana fiara-mientan'ny rehetra ka tsy ho voarebirebana ireo mpanao politika. Ny maraina teo no nigadana teny Ivato ny vaksiny fanefitry ny valinaretina Covid-19 avy amin'ny Covax andiany voalohany. Vaksiny miisa 5,4 no tonga tamin'ny izany. Ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo miaramila ary ireo olona marefo no laharam-pahamehana amin'izany. Niaratsy ny tsy fanjari-tsakafo ao amin'ny tsiminy nosy ny volana aprily hatramin'ny desambra 2024 araka ny tatra izay navoaka ny analyse IPC de l'insécurité alimentaire aiguë eto Madagasikara. Ny baribary teo anivo ny fivorimben'ny solombavam-boaka tamin'ity herinandro ity fa misy ireo solombavam-boaka no manao tsindry hidirana ho mpiasa mpanjakana amin'ireo manodidina azy eto amintsika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miamafy ny toetra ra any Tchad hatramin'ny hafatesan'ny filoha voafidim-bahoaka miantso ny rehetra hidina an-dalambe any an-toerana ny antoko-panohitra. Ny andidiny ireo avy hatrany. Fanaritra topolasy topoko vavy fotoana vaovao teo amin'ny Kultivika Minasanora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsy ny vaovao miezaka mitady vahaolana hatrany mpitondra fanjakana ahafahan'ny vahoaka malagasy mandresy ny valinaretina. Ezaka izay angatahana fiara-mientan'ny rehetra ka tsy ho voarebirebina ireo mpanao politika eto Andriatsilao. Ireo mpiasan'ny fahasalamana, mpampianatra sy mpitandro filaminana no atao laharam-pamehana sy ho raisina mpiasam-panjakana manomboka izao ho ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara tany Fianaratsoa ary tsy ilaina ny ankoatr'ireo. Tsotra ny antony, izay mahakasika ny fiainam-bahoaka eny fotony amin'izao amehana ara-pahasalamana izao no atao laharam-pamehana. Midika izany fa tsy atao ambany zavatra intsony ny sosialim-bahoaka manomboka izao. Isan'ny andrandray ny be sy ny maro amin'izao fotoana tokoa ny ilamina ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ireo marary ny Covid-19. Eo ihany koa ny siny ny vahaolana mazava manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary indrindra ny fampianarana ireo zaza malagasy. Tamin'ity herinandro ity nidina ifotony tany atsimony nosy ny filoha taoriany ny fandalovany tao vakinankaratra sy matsiatra ambony nijery ny zava-misy marina sy ny tondra vahaolana azo tsapain-tanana ho an'ny mponina. Velombolo ny mponina ary manantena fivoarana sy fiovana indrindra taorindro kabary sy lahateny tsara lahatra manome fanantenana. Foto-drafitrasa maro no efa najoro ary mbola ajoro araka ny voalaza. Hojerena manokana ny fomba amahana ny olona ny vahoaka madinika ka ho afaka mampitombo ny eo am-pelatanany amin'ny alalan'ny tohana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny maro hafa. Izao indray tonga ny vaksiny hoentina miady amin'ny fianaky ny Covid-19 izay efa voalamina sy voarindra araka ny tokony ho izy. Raha ireo rehetra ireo no hojerena ho afa-pahasahiranana ny vahoaka malagasy ary tsy tokony anana ia amin'ny ho avy mandry von'ny vato araka ny fomba fiteny. Tsy izay anefa no mitranga ary tsy izany ihany koa no tokony ho fomba fijery. Finiavana sy fanombohana ary torolalana ny an'ny mpitondra fa anjaran'ny vahoaka no maneho firaisan-kina ahafahana manatratra ny tanjona. Anjaran'ny malagasy no maneho fahavinonana ifanometanana ka andresi ny Covid-19, andresi ny fahasahiranana ary andresi ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly fa ihany koa tsy anaiko taominy ireo tsy mitady afa-tsy ny tombontsoa manokana. Ny fotoana tahaka izao tokoa mantsy no any lalana tokana ahafahan'ireo mpanohitra mitady tohan-kevitra anaratsiana sy anakorontanana ny saim-bahoaka. Koa alao ery ary, niady ho an'ny tombontsoan'ireo mpanao politika izay tsy mitady afa-tsy ny tombontsoa ho an'ny tenany ve sa hiady ho an'ny valanaretina ka ho afaka manatsara ny fiainana ialana amin'izao fahantrana mianjady izao no tanjona. Anjarany tsirairay no mandinika. Anjarany isam-batan'olona ihany koa no mijery ka ahafantatra fa ny firaisan-kina no ery. Ka na inona ambara, malagasy miray, mifanometanana hiady amin'ny fahavalo tsy hita maso zao no ilaina. Malagasy tonga saina ka tsy ho voarebireby amin'izay fitiavan-tseza sy fitiavam-pahefana.
Ny marana teo no nigadona teny vato ny vaksiny fanefitry ny vanaretina Covid-19 avy amin'ny Covax andian'ny voalohany. Vaksiny miisa 5.4 hetsy no tonga tamin'izany iarana efso. Ny folome ho avy izao ho anomboka ny fanaovam-baksiny ho an'ireo mpitandro ny filaminana, mpiasan'ny fahasalamana, mpikambana eo anivon'ny Amadia. Ny faha-20 kosa ho an'ireo zokiolona sy manana arety mitaiza, tsy nisoratra anarana teny amin'ny Amadia. Vaksiny Covishield miisa 5.4 hetsy no tonga teto Madagasikara androany tamin'ny alalan'ilay inisiativa Covax. Tsy miova ny fandaminana amin'ny fanaovam-baksiny ka ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinankaratra no isitraka izany. Ny fanaovana vaksiny moa zany ankehitriny eto amintsika dia misy fandaminana manokana. Isika dia namolavolana atao hoe plan national de déploiement des vaccins. Izany hoe karazana plan izay ahafahantsika manaparitaka ny vaksiny manerana misy. Ao anatin'io dia tsy maintsy misy fandaminana manokana. Io zany ataontsika hoe tamin'ny teny frantsay mialatsina hoe le micro-planification. Ary isaorana ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombonantoka fa tafapetraka antsika zany plan national de développement de déploiement des vaccins. Izay ahafahantsika mandamina ireo toerana rehetra zanaovantsika vaksiny. Mialohan'ny anaovana vaksiny misy ny fanazavana ataon'ireo mpitsabo ho an'ireo izay hanao izany, raha ny fanazavana. Arahana akaiky ny vokatra ity vaksiny vao tonga ity, hoy ny praktsoratra maharitra eo anivon'ny Académie de Médecine. Nandritra ny fandraisana ny vaksiny, misy ihany ny fiantraikan'ny ratsy ateraky ny vaksiny, hoy ireo mpikaroka. Rahana ny protocole izay manambara ny mpamorona an'ilay vaksiny. Fisika tsy hamorona rehefa ataon'ny hafa no ataontsika raha voalazany teo. Efa misy traikefa no ataon'ny firenena afrikanina hafa, tsy misy antony izy tonga antsika hamorona hafa. Ary hoan'izay misalasala amin'ny ankapobeny 4 tamin'ny olona 10 tapitrisa mahitana hitatra na nahirana sy mbola azo tsaboina raha teo ka marina voalazany teo mampirisika ny andraisana anjara anaovana vaksiny. Fanezana zany dia tena malalaka io aoriana fa raha fanazavana tao dokotera. Encore une fois, on n'a jamais vu un vaccin qui n'a pas d'effet. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny hoe vaksiny tsy nahitana voka-dratsy, fa tsy maintsy misy foana ny voka-dratsy rehefa manao vaksiny. Dia ohatra izay ihany koa ireo vaksiny vao hita ireo. Misy amin'izy ireo no mety misy fiantraikany ratsy, misy ihany koa nefa ireo tsy ahitana izany. Noho izany manentana ireo mponina mba hanaraka ny vaovao tena marina mba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra misitraka ny vaksiny. Mais parce que c'est la première allocation. Nous attendons très prochainement les prochaines allocations. Nambara ny solitena ny OMS nandritra izany ihany koa fa tsy nolavina akory ny fitsaboana neti-paharazana natolotra i Madagasikara ary efa mijery ny fivoaran'ny fanafody izy ireo ao amin'izao. Raha tsy ahivana, isan'ireo vaksiny ampiasaina aty Afrika ny Covishield na ny AstraZeneca raha ny fanazavana. Ny UNICEF no handray an-tanana feno ny fitahirizana ireo vaksiny raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Efa misy ny toerana voatokana hanaovana ny vaksiny raha ny fanazavana hatrany. Tsy terena fa mahalalaka ny olona amin'ny fanaovana na tsisy ny vaksiny raha ny fanazavana. Manaraka ny laharam-pahamena sy ny fahatongavan'ny vaksiny fahazahoan'ny sokajin'olona ny vaksiny ho ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay nahatratra 5 indray ny lavon'ny valinaretina Covid-19 teto amintsika raha nitatitra androany io nasaina. Azo ny anjara amin'ny fanaovam-baksiny avokoa ny sokajin'olona rehetra manerana nosy manomboka amin'ny 17 taona no miakatra, saingy atao manaraka ny laharam-pahamehana sy ny fahatongavan'ny vaksiny eto Madagasikara no fanatanterahana izany ho ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana androany. Amin'ny andiam-baksiny voalohany izay tonga androany, ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mifanerasera mivantana amin'ny mararin'ny Covid-19, ireo mpitandro ny filaminana izay miasa amin'ity ady ity, ireo olona manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy ny tosidra ambony ary ireo zokiolona 70 taona no mihoatra no isitraka izany. Izy kosa ny andian'ny faharoa sy ny manaraka izay ivelatra ny olona isitraka izany. Ny andian'ny faharoa indray dia ireo lay mpiasan'ny ministera ny fahasalamana izay tsy mifanerasera amin'ny marary loatra fa any fitaly avaparitra na any amin'ny distrika ara-pahasalamana dia ireo no isitraka ny andian'ny faharoa indray.
dia tahaka izany koa reto ilay mpitandro filaminana izay tsy ny fanerasera tamin'ny marary loatra andavanandro saingy mandray andraikitra ao anatin'ny fanentanana sy ny fikirakirana ny fitaovana hiady amin'ity coronavirus ity. Dia ny zoky olona tsy adinontsika amin'ity andihan'ny faharoa ity dia ilay zoky olona 80 taona ny mihoatra ny tsirairay dia tokony ahazo ny anjarany avokoa amin'ireo masotsivana rehetra no raisitsika ireo. Dia averintsika indray fa ny faritra 2020 no isitraka an'izany vaksiny zany. Ao amin'ilay andihan'ny farany ilay sokajy farany amin'ny fanatanterantsika ny vaksiny dia ireo olona rehetra feno 80 taona no miakatra hatramin'ny fa 7-20 taona no isitraka izany vaksiny zany. Atreto tsy mbola fantatra ny fotoana iavian'ireo vaksiny andihan'ny faharoa sy manaraka ireo eto Madagasikara, saingy izao efa mandeha izao ny rindran-damina. Raha ny fampitambavao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany momba ny fivoaran'ny tarehimarika ny olona votsy ilavy ny coronavirus ho an'ny andro ny omaly dia fantatra fa 5.0 ireo namony ainy, 13.900 ny tranga vaovao ary 9.900 ny sitrana manerana ny nosy. Amin'ireo tranga vaovao 2.20 ny eto amin'ny faritra Analamanga izay mitsinjary raha toy izao, 30 ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo, 13 ao amin'ny distrikana Tsimondrano, 13 ao Antananarivo Avaradrano ary 500 eto Antananarivo Renivohitra. Nahazo fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana ny faritra Androzy natolotry ny filohampirenena tamin'ny fomba ofisialy androany. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fanomezana fitaovana amatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina eo nasaina. Anomboka ny fanamboarana ireo lalana mampikaikaika ireo mponina any amin'ny faritra Androy ary tsy hisy intsony ny komuna itokamonina vokatry ny faratsian'ny lalana. Androany nanolotra ireo fitaovana fanamboaran-dalana ho an'ny faritra Androy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina notroniny ireo delegaciona niaraka taminy. Teo Ambovimbe eo amin'ny sampanana mampifandray ny lalam-pirenena 10 sy 17 no nanatanterahana ny lanonana ofisialy. Ela fa tonga ny fotoana ankehitriny amezana ireo fitaovana ahafahana mikojakoja manamboatra ny lalana ka zay no mahatonga antsika eto androany satria dia manolotra nyreto paka d'engin na milina lehibe fanamboarana lalana reto. Zao no fanazavako hoe inavy moa ireo paka reo. Ao zany ny bulldozer, misy ny niveleuse eo, zany hoe ny fanaovana nivellement, ny canalisation, ny scarification. Misy ndraiky rehefa vita zay dia tsy maintsy lemana lay lalana, dia misy lay citerne fanaovana arrosage na ny fanaovana ny déportation. Rehefa vita zay dia compactena amin'izay ny lalana, zany hoe misy ihany koa ny compacteur ao zany. Raha ny fanazavana 5 kilometatra ny lalana afaka ny famezivezena teto Madagasikara tamin'ny taona 700 sy 700. Ankehitriny 5 kilometatra izany sisa ary isan'ny nampihenany tarehimarika ny tsy fisian'ny fikojakojana ka maro ireo lalana tsy azo ampiasaina intsony. Ankoatra ny faritra Androy, misitraka fitaovana fanamboaran-dalana tahaka izao ihany koa ny any Antsimo Andrefana, Anosy, Diana, Amoron'Mania, Bongolava, Betsiboka ary Vatovavy fitovinany. Nisy toromarika nomeny ny filoham-pirenena ho an'ireo faritra mahazo ireo fitaovana. Fa ny faritra rehetra izay mahazo an'itony paka d'engin tony tsy maintsy manao lalana farafahakeliny 50 sy 200 kilometatra isa-taona. Zay mahafantatra fa afaka mahavita hatrany amin'ny 500 kilometatra any. Fa dia fifaninanana masina moa no ataon'ny gouvernora. Ary tsara ihany mampafantatra fa ny fitaovana zao dia faritra 8 aloha ny anisan'ny namezana nyreto fitaovana reto. Tsy hoe omena fitaovana fotsiny isika. Fa ny zavatra natao dia nomena fiofanana daholy ireo olona hitondra nyreto engin reto. Niarahana tamin'ny certification zay certifie ny Caterpillar izy io. Niarahana tamin'ny orinasa Henri Fraise. Ankoatra ny fanolorana ireo fitaovana fanamboaran-dalana, nisy ihany koa ny fanolorana citerne ahafahana mamatsy rano fisotro madio ao amin'ny distrikana Ambovimbe, Amboasary, Tsiombe ary Ampania.
Iaratsy kosa ny tsy fanjary-tsakafo ny atsiminy nosy ny volana aprily hatramin'ny desambra 2024 araka ny tatitra izay navoaka ny analyse IPC de l'insécurité alimentaire aiguë eto Madagasikara gato Andresila. Nivoaka ny vokatry ny analyse IPC de l'insécurité alimentaire aiguë eto Madagasikara no ny fiarahamonina antoky ny BNCRC amin'ireo mpamaty vola maro isan-karazany sy ny komite antsoina hoe NVAC na ny Comité national d'évaluation de la vulnérabilité nanao ny famakafakana izany teny fotony. Araka izany, iaratsy hatrany ny tsy fanjary-tsakafo vao marina ao amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara mandritra ny volana aprily hatramin'ny desambra 2024 taoriny ny tsy fahampian'ny rotsakorana ary ihany koa ny fiakaran'ny vidin-tsakafo sy ny fiakaran'ny onjan'ny fasika na ny tiokatimo. Antenaina hanomboka aloha kokoa no ny mahazatra isan-taona ny vanim-potoana sarotra na ilay antsoina hoe période de soudure. Andany ny tahirin-tsakafo ny ambany no ny famokarana tena voafetra ny ankonana iray. Mandritra ny vanim-potoana famakafakana aprily hatramin'ny volana septambra 2024 izay manomboka amin'ny vanim-potoana fitsinjana, olona 1.4 tapitrisa no mila hetsika maika. Ambosary Atsimo no distrika voakasika izany indrindra, voasokajy ho IPC phase 4, vonjy-taitra na ao anaty amehana. Ny 570 mponina na ny mihoatra ao aminy no ao anatin'ny phase 3 amin'ny IPC na ny krizy. Izany hoe, olona miisa 4,100 alina eo ary 500 amin'ireo mponina nanaovana famakafakana tamin'ity distrika ity no ao anatin'ny loza tanteraka na IPC phase 5. Midika izany fa tsy mifanaraka ny fomba fihinanana sakafo na amin'ny habe na amin'ny kalitao ny sakafo hohanina. Ity distrika ity noho izany no voasokajy ao anatin'ny amehana ara-tsakafo raha oharina amin'ireo tondro fisakafoanana. Ao anatin'ny amehana na phase 4 amin'ny IPC ihany koa ny distrika Ambovombe, Ampani, Belo ary Tsiombe ka voakasika izay tsy fanjary-tsakafo mahery vaika izay. Ny 510% hatramin'ny 1% ny mponina ao aminy mila hetsika maika iarovana ny fivelomany, ampiena ny tsy fanjary-tsakafo ary indrindra ny famonjena aina. Mandritra ny vanim-potoana no vinavinaina nanomboka ny volana Oktobra hatramin'ny volana Desambra 2024 ary mifanaraka amin'ny lasitra mialoha miaraka amin'ny tahiry ara-tsakafo sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ateraky ny Covid-19, eo ihany koa ny tsy fisian'ny asa. Iaratsy indray ny tsy fahampiana ara-tsakafo ka hitondra anisan'ny olona ao amin'ny phase 3 ny IPC ho 1.3 tapitrisa. Ny isan'ny mponina ao amin'ny phase 5 ny IPC loza dia hitombo avy roa eny amin'ny distrikany Ambosary Atsimo ary ny isan'ny olona ao amin'ny phase 4 ny vonjy-taitra na amehana dia hihoatra ny dingana lehibe izay miisa 2,5 mihetsy. Ampiakarina ao anatin'ny lisitra ny distrikany IPC phase 3 ahitana ny ao Betroka, Bekily ary ireo komuna 5 ao Taolagnaro ihany koa ny distrikany Betioky. Ialava vokatr'izay ny période de soudure amin'ny volana febroary ary ho fohy ny elanelam-potoana manasaraka azy amin'ny pré-soudure alohan'ny taona ny fanjifana ho an'ny taona 2024 2024. Andefa miaramila any amin'ny faritra atsimon'ny nosy indray ny anivon'ny tafika malagasy amitohy araka izany ny ady ataon'ny tafika amin'ny kere any Antsimo na eo aza ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ny alarina efsa. Mbola any an-toerana amin'izao fotoana ireo miaramila sy miaramila mpitsabo na mitahiraka manisa sy mizara sakafo avy any amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mponina any Atsimon'ny nosy tratran'ny kere. Ilaina ho ireo tompon'andraikitra ny fiarovana ireo miaramila mamitahiraka indrindra amin'izao aovalana retina izao. Isaraka izany ny delegasiona andehidina any an-toerana izara sakafo sy fanafody ho an'ireo mamitahiraka. Miaramila koa moa zany tsy dia mianana rery amin'ny hoe ady amin'ny coronavirus fa mbola misy koa ny ady amin'ny kere, misy be dia be ny any amin'ny any Ampani, any Amboasary, any amin'ny faritra atsimo iny zany miady amin'ny kere. Ka ny tena ndray dia hidina hitondra dokotera, hitondra infirmier mba hiarovana ny miaramila satria ny miaramila salama no miaramila afaka miaro an'ity firenentsika. Ny miaramila zany sady ady amin'ny aretina, ady amin'ny kere, ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, zany tsy maintsy sahananay rehetra rehetra ary zany tsy maintsy jerena ilana fanaraha-maso daholo. Raha ny fanazavana, hitondra miaramila mpitsabo sy fanafody ihany koa ity delegasiona ity, hanampiana ireo izay efa any an-toerana. Aorian'ny fijeraina ny fiovan'ny toedrara amin'izao ady amin'ny kere any Antsimo izao, isy ny tatitra ataon'ireo tompon'andraikitra, ahafahana hatrany manatsara ny fomba fiasa sy hanatsarana hatrany ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka.
Foanana ny fandoavan-kevitra ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany izay misy fiantraikany manokana amin'izao fianaky ny Covid-19 izao ao Anosibe. Ny ao an-toerana izay nahazo ny tetikasa miatra ka eto Andriatsilavo. Sy ampiarena maro no misedra olana vokatry ny ady atao amin'ny Covid-19 ao Anosibe ka tsy afa-manoatra amin'izao fotoana noho ny fahasahiranana na ateraka izany. Nilaza ny Praiminisitra lehiben'ny governemanta androany nandritra ny fandalovan'ny tany toerana fa ho foanana avokoa ny fandoavan-kevitra ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany voakasika izany. Ny mahakasiky ny hetra aloha, mahakasiky ny hetra dia ambarako eto fa amin'izay misy fiantraikany manokana mahakasiky ny fizahantany dia atranony fanifana jiaby mahakasika azy iny. Tsisy fanifana na harata ny fotoana ity. Hozahana ny ino aby zay sertra ny hasa zay mifandray amin'ny fizahantany ka zay misy fiantraikana amin'ny fizahantany dia tsisy fanifana hetra amin'ny fotoana ity. Ankilany, olona miisa 7,4 ao anatin'ny fokotany misy 20 ao an-toerana no misitraka ny ankonana miatrika ka mahazo 5,000 isam-bolana ao anatin'ny 5 volana. Anatin'ny fanjava 5 ny amezantsika ny fagnampihana izay. Marina fa tsy mahampy zay. Tsy mahampy zay fotony araka volazanao teo Ramatoa député. Maro ny olo, marina zay. Fa tsy maintsy miandalana tsika tsy rano kobakambava. Avita hitondra vahaolana be ary maro fa tsy maintsy ny vahaolana zay mifandray amin'ny misy mitondrantsika ny vahaolana. Ary didinareo tosombavam-boaka kitiny ny mitondra zay hetaheta ny vahoaka zay. Ary rariny de rariny raha ohatra ka misy fijojova manokana. Fandaranasa ny governemanta malagasy miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena anarenana ny fiainan'ny mpiarabelona ka iroso amin'ny fampandrosoana ny tetikasa ankonana miatrika. Faritra 7 no isitraka izany amin'izao andiany voalohany izao ao Anosibe ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Jamanjary Ampasy. Eritaona mahery ny idiran'ny valaretina coronavirus teto Madagasikara mbola ny mpitandro ny filaminana no atahorany vahoaka fa tsy ny aretina raha ny zavatra hita tamin'ity androany ity. Ary ao anatin'ity saritsaky teniteny ity ary ny fitiny fiboana androany.
tonga eto fotoana ny dokavatra isika aorianan'izay ataontsika ny ampamoaka eny anivon'ny anteny mera-pirenena eo ihany koa momba an'ireo panneau publicitaire eto Antananarivo rehefa avy eo ary. Kifindray e! Wikif Max 4G, big batterie, iOS, afaka atao hotspot wifi ary 79 000 ariary TTC fotsiny eny amin'ny Telma Shop vididin'izao fa sady mahazo bonus ianao. Telma, safidiko maitso malagasy. Mandrosola Sonora, Universal Emporian no vanarina au Batimax eto Tsaralalany. Otra moderna be mihitsy ato ah. Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miova ka. Dahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azao satria nahafapo ala milina fitomboary vidiko tato. Ho atsika tatsaha, tongava mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalana fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Ny zana fanampiana ho an'ireo mpino-silamo sy olon-tsotra tao Antsirabe ny fikambanana Mahomed Sisi io maraina io. Tao amin'ny lycée André Ressamp Antsirabe no nanatanterahana ny hetsika Cool TV Antsirabe. Totosa io maraina io teto Antsirabe renivohitra ny fizarana fanampiana avy amin'ny fondation Mahomed Sisi ho an'ireo mpino-silamo sy olon-tsotra amin'izao fahasahiranana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao. Olona manodidina 500 eo no sitraka ny fanampiana ary ireo zokiolona sy tena marefo no notsongana manokana tao anatin'izany. Nozaraina vary, menaka, siramamy sy ronono ary lafarinina sy paty. Tanjon'izao hetsika izao ny andraisana tanana sy hanampiana ireo mpiarabelona ary ao anatin'ny volan'ny Ramadan tanteraka ihany koa ireo mpino-silamo amin'izao fotoana izao. Miatrika volana Ramadan ireo namanareo ary nanampiniavana zahay avy amin'ny fondation Mahomed Sisi mba hanome karazana fanomezana ho an'ny zareo. Marina aloha fa tsiry zareo avy amin'ny Islam ihany no bénéficiaire na hoe mahazo amin'ity asa ataona ity fa misy koa ireo olona andehoar'ny finoana Islamo zay fanomena. Araka ny fandamenana natao aloha dia nalaina tamin'ny ireo zay zoky be indrindra satria ray aman-dreny ihany fantatsika ny lanjan'ny ray aman-dreny amin'ny malagasy dia nitsinjovinay manokana hoe ray aman-dreny d'abord dia zay vao miditra amina ireo izay ataontsika hoe marefirefy kokoa ny fari-piana misy anazy. Tsy voasambany akory no nanao izao hetsika izao ny fikambanana fondation Mahomed Sisi fa efa marobe ireo fanampiana izay nataon'izy ireo teto Antsirabe renivohitra ary manerana ireo faritra hafa eto Madagasikara. Nitondra fisaorana ireo sitraka ny fanampiana. Faly be aloha mandray anazy satria hatramin'izay zany dia ohatran'ny hoe ankilaba foana Antsirabe sy dia mahazo ohatran'izao fa amin'izao alhamdoulilah zany fa nahazo dia faly be. Tena sahirana mihitsy sy afaka amin'ny karama sy afaka maninona fa alhamdoulilah misy an'ireto zany mba hoanina dia jazakumullah ho an'izay nanome anazy. Araka izany dia nitondra fanentanana sy afatra fo an'ireo malala tanana eto Antsirabe izay afaka mitsinjo sy manome fanampiana ho an'ireo sahirana ara-pivelomana amin'izao vanim-potoan-tsarotra izao ny filohany ity fikambanana ity. Mipirisika antsika rehetrarehetra voalohany fanome tanana satria fotoana ifanomezan-tanana zao tsy avelantsika hoe ny gouvernement malagasy ihany no itsinjo ny mpiarabelona rehetrarehetra fa fotoana itsanganana zao na iza izy mahatsapa manana adidy mavesatra na responsabilité amin'ny vahoaka malagasy afaka mitsangana zareo mba hifanampy satria izay ny fiainana dia fanampiana. Ny baribary teo anivon'ny fivorimben'ny solombavambahoaka tamin'ity herinandro ity fa misy amin'ireo solombavambahoaka no manao tsindry hidirana ho mpiasan'ny mpanjakana amin'ny manodidina azy ireo eto amintsika. Henri Florian. Isan'ny fihetsika nentrany maro indrindra fa ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena tamin'ity herinandro ity ny naharenesana fa manao fanamparam-pahefana sy kolikoly avolenta amin'ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena ireo solombavambahoaka eo anivon'ny antenimera-pirenena. Tsy takona fenina fa niharihary izany raha nio fanehoan-kevitra ny solombavambahoaka iray tamin'ny fandraisany fitenenana tamin'ny fivoriana azony be sy ny maro natrehany. Entany
eto dia manararoatra satria iarahantsika maheno fa nivoaka fakomaly ny konkourny polisy ka mba misy atra mampanaelo any ny tenako ny président commission sécurité publique mba anisan'ny ray aman-dreny na dia mbola tsy tena be taona loatra ary ao amin'ny province ny Toliara sy Fianarantsoa satria za no vice président Fizafatao na fikambanany zanak'Ampelezany faritany Toliara, za no président ny fijibana ny firaisankina niteraky bara ao anatin'ny province Fianarantsoa sy Toliara misy an'izany ka mba mampanaelo any raha misy mpianatra mianatra amin'ny université maro mitady asa manao concours mba manatona ny ray aman-dreny ka tonga nefany mba amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fitondrana tsy mamelatra amin'ny televidana tondra ny anaran'ireny ankizy ireny mba hoentina any amin'ny tompona andraikitra voalohany any amin'ny tany filaminana misaka concours dia miteny azy mahay no afaka dia nady izany ara olona mpianatra université reo mba afaka manoratra mba afaka mba manana ny fahaizany fa mampalahelo raha manome anarana 12 anao manao concours na agent de police tsy misy afaka nanay. Santionana amin'ny zava-misy teo anivon'ny fivoriam-be azon'ny besin'ny maro antreny izany tamin'ity herinandro ity. Miariary araka izany fa manao karazana tsindry amin'ireo fifanan'ny isantokony eto amin'ny firenena ireo soloam-bahoaka maro samihafa amin'izao fotoana izao. Tokony hiompana bebe kokoa amin'ny fanarenana ara-toekarenana ny teti-bola-panjakana sy mpantsiana andalo eny amin'ny antenne ao anatin'ity fivoriana ity hoy ny teo anivon'ny parlemanta maro amin'ireo solombavim-bahoaka no tsy mankasitraka ihany koa ny visioconférence ankehitriny. Henri Florio. Isan'ireo lahadinika lehibe handalo eny anivon'ny antenne rotonta ao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany amin'izao taona 2024 izao ny mahakasika ny teti-bola-panjakana sy mpantsiana na ny LFR 2024. Tsy sakana ny fametrahana fododrafitrasa maro samihafa izany hampandrosoana ny firenena fa tsy tokony atao ambanin-javatra ihany koa ny sehatra hafa. Kanefa ny fampandrosoana ny firenena dia tsy ny fododrafitrasa ihany, tsy misy maharatsy ny fododrafitrasa fa kosa tsy izany ihany no ahafahana mijery sy mahita taratra ny fandrosoana ny firenena fa rehefa noana ilay vahoaka ao amin'ny firenenao dia tsy afaka hamokatra izy dia na le fododrafitrasa natao lasa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany andavanandro satria ny famokarany ny firenena anankiray dia miteraka ihany koa revenu makany aminy ahafahany mamelona ny ankonany sy ahafahany kosa manodina ny toe-karena eto Madagasikara. Indrindra moa ny zavatra tena tsindriana amin'ity LFR ty dia mba tokony misy teti-bola ho atokana hanoanana an'ireo sehatra tsy miankina. Ankoatra io angatan'ireo solombavim-bahoaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny anaovana ny fotoam-pivoriana ifanatrehany solombavim-bahoaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ifanatrehana fa tsy ampitain-davitra tahaka ny efa nisy tamin'ity herinandro ity. Mazava ho azy miaina ny ady-hevitra raha amin'ny alalan'ny visioconférence raha manovana ny fivoriana ary ny mampanahanay zany amin'izao fotoana izao izay aty amin'ny solombavim-bahoaka ny famerana irariana moa misy fanatsarana raha tena hoe lalana tsy maintsy izorana ity visioconférence ty fa eto zay dia mbola miantso ihany ny ao anivon'ny fitondram-panjakana indrindra moa ny ao anivon'ny antenne pirenena ny tokony asiana ihany vanim-potoana na dia ny fionana amin'ny gouvernemanta ihany ary satria io zany dia manaraka an'io amin'ny alalan'ny onjam-peo-panjakana ny vahoaka malagasy zay tsy tokony atao totopotra amin'io amin'ny raha-pirenena zany vahoaka malagasy ka na dia io vanim-potoana anankiray io aza dia tokony hijerena ny fomba ionan'ny parlemanta amin'ny gouvernemanta. Raha ny fantatra mifamafaho tanteraka tsy araka izay noeritreretina ny fotoam-pivoriana atao amin'ny fampitan-davitra eo anivon'ny antenne pirenena amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha. Lavamavao hafa kosa indray dia mangataka ny amadiana ho vola ireo andramena aminjena ny vahoaka malagasy amin'izao fahasahiranana izao ny mpandraraha ao Antala faritra Sava. Ny mpandraraha izay nanamafa efa nanaiky tsy anapaka bois de rose intsony Gaëtan Andriasila. Ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao eo ihany koa ny fahasahiranana nateraka izany mangataka ny varotana ireo andramena efa tapaka ny mpandraraha ao Antala faritra Sava. Sahirana ny malagasy kanefa tsy maintsy misakafo ara-pahasalamana ampitombo ny hery fiarovana. Misy zavatra afaka hamonjena ny malagasy aty amin'ny faritra Sava sy Angalanjirofo dia ny bois de rose. Bois de rose zay efa tapaka
izay efa maty ak tsy anirotsony mba mangataka zay rehefa avadikitsika vola izy io satria akizay koa efa nanao engagement tsy anapakaboaderose tsony zahay fa lefa maty eo ihany lefa tapaky eo fahela io ary efaka masolozy io izy ihany ny angatanay avadiko vola mety agnavitra ny voaka malagasy io za tokony ho jerena ny fomba fiasa mahomby manoloana ny fivarotana ireo andramenina ireo hoy ity mpandraraha ao an-toerana ity ka tsy ho an'ny faritra savasy analan-jirofo ihany no ahazo tombony izany isitraka avokoa ny vahoaka malagasy rehetra raha mivadika vola izy io tsy fakitry savarery ihany na agnalan-jirofo ihany no mety azo tombony fa ny fanjakana mety fakitra rehetrarehetra eny Madagasikara mety ahita tombotsony daholo ary mety agnavitra ny malagasy maro izy io ka mangaty président ny rano malagasy ihany no mahavitra ny malagasy amin'ny ankapobeny karazany telo ny stokona andramena eto Madagasikara ireo stoka ny gazan'ny fanjakana malagasy ireo stoka nambarany mpitrandraka sy mpanondrana ary ireo stoka miafina sady tsy nigazan'ny fanjakana no tsy nambarany fisiny raha ny atotanisa farany ny taona 2024 manodidina ny 2024 ireo stokona bolabola andramena voaisa sy voamarina ankoatr'izay ireo stoka miafina ny ambany fasika anaty rano na any amin'ireny toerana miafina samihafa ireny ny tetikasan'ny fitondram-panjakana asa avitra mirindra izay indray sisy fizarana tetikasa mpambolena sy fiahinany maha-olona indray no hitaterina aminao anatin'ny fandarana alalino rapitso eto amin'ny fahitalavitra Cool TV raha hoary ny sombony amin'izany nanomboka ny taona 7-20 tanoany ny tetikasan'ny fitondram-panjakana asa avitra mirindra nentina nanampiana ny mponina marefo indrindra ny tantsaha amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy fito manerana nosy ny distrika misy ny tetikasa izay tanterahan'ny fidina ny fond d'intervention pour le développement isan'izany ny distrika ny Vatomandry ahitana tokantrano mpisiraka 709 nisy masotsivana mazava no raisina na izany tamin'ny fisafidianana ny distrika na ny tokantrano ny sitraka ny tetikasa. Tany amin'ny 2016 zany nisy ny atao hoe ciblage communautaire moa fiteny anazy izany hoe fisafidianana an'le olona izay hisitraka approche ménage manko ny mifidy zany no tena approche fa tsy manao le approche individuelle indray ciblage géographique indray fiteny an'izay zany hoe nisy fivoriana natao taty au niveau national aloha de raha aveo andetina au niveau régional de district amin'ny Vatomandry zany fantatra fa isa le district ambony be zany ny tany fahantrany sy ny risque mety ampahanitra ny olona maharitra zany de fokotany 7 ao anatin'ny commune 12 no voasafidiny autorité administrative zany no nandahatra an'ireo de zay patatateraka fotsiny manko fa zay tsy manapa-kevitra amin'le izy. Tantsaha madinika avokoa araka izany misitraka ny tetikasa tsy mahafantatra koatra ny teknika mpambolena nentim-paharazana ny ankamaroany. Misy ihany koa mbola miaina amin'ny fihotazana ny vokatry ny ala entina hivelomana. Teboka maro manoloana io no tsy maintsy nampidinina anatiny asa avitra mirindra ampahomby ny tetikasa. Voalohany fampitana ny teknika mpambolena manaraka ny toetry ny andro. Nosandaina vola ihany koa ny mpisitraka ampirosina azy ireo ka 507,000 ariary no azo isan'andro anatiny adiny 5 iasana. Lafa mavao hafa kosa indray dia panneau publicitaire miisa 20 no tsy maintsy nesorina no izy ireo tsy nanara-dalàna teto Antananarivo renivohitra. Mbola mitony etsika onty ao anivon'ny commune Gaidon Andresilava. Ny volana janoary 2024 no nisy fitakiana sy fanamarinana nataon'ny commune Antananarivo renivohitra momba ny takela-by na ny panneau publicitaire. Maro amin'izy ireny no tsy nanara-dalàna ny fametrahana azy ka tsy maintsy nesorina rehefa tsy nety anala ny tompony. Atreto raha ny fanazavana, miisa 20 ireo efa nesorina vokatr' izay tsy fanarahan-dalàna izay ary mbola mitohy hatrany ny hetsika.
dia tsy mitsarotsika amin'ny mampatsiahy no hoe andao ho atao amin'ny ara-dalàna izy tia, andao ho arahana izay fitsipika sy fepetra rehetra takinony eto anivon'ny tanàna Antananarivo mba ahafahany tsirairay avy misehatra tsara tsy ao anatin'ny ahiahy fa ao anatin'ny fampanajana ny lalàna ary neverina ihany koa fa rehefa voaja ny lalàna dia ireo misehatra rehetrarehetra eo araka ny voalazako teo dia afaka manatsara sy tsy miendriky ny tanàna fotsiny fa ny antonasany zareo zany hoe mihatsara kokoa. Efa nisy ny famoriana ireo mpiantsehatra manao ny asa dokam-barotra na ny mpanao publicitaire amin'ny fampahafantarana azy ireo ary ny fangatahana ny atota taratasy na ahafahany mametraka sy misehatra mahakasika ny dokam-barotra eto Antananarivo. Tsy maintsy miroso amin'ny fandraisana fepetra izay voalaza mazava ao anatin'ny CMH na ny fikolohan'ny pahasalamana ny tompona andraikitra. Tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana feno eo anivon'ny fanjakana. Inona moa zany? Manana n'ilay carte statistique, izany hoe manamara fa ny antonasan'ilay orinasa anankiray dia mihetsehatra mahakasika an'io. Faharoa dia manao ny fangatahana amin'izay izy ety anivon'ny tanàna Antananarivo manolo-kevitra ny hoe manam-paniriana izahay ametraka takela dokam-barotra eria sy eria dia mijery sy manadiady ny eto anivon'ny teknisiana antsika zany ka rehefa ohatra ka azo atao zany dia apetrakitsika omentsika ny alalana feno. 5,000 ariary ny metatra toradroa izay no droit de voirie aloha eny anivon'ny commune. Ny panneau 4x3 sy ny 6x3 ihany hatreto no azona lalana fa afaka ampiasaina. Mbola maro nefa ny mihoatra ireo maridrefina petraka ireo amin'izao fotoana. Antony any tanàna commune trano ny fanarahana ny lalàna. Rehefa voaja ny lalàna, afaka manatsara sy manome endrika ny tanàna. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miamafy ny toedrarà any Tchad hatramin'ny hahafatesan'ny filoha voafidim-bahoaka miantso ny rehetra hidina an-dalambe ny avy amin'ny antoko mpanohitra fanadina. Mitoy ny korotana sy ny savorovoro amin'ny endriny maro samihafa ny Tchad amin'izao fotoana izao. Mijoro ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko-panohitra mitsipaka ny fanapa-kevitra no raisy ny tafika ny antoerana izay nanao autoproclamation taorian'ny fahafatesan'ny filoha voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika ka ny zanany no nandray fahefana. Faritra maro no ahitana fifanenjehana sy fifampiantsiana eo amin'ny sivily sy miaramila ankehitriny. Ampolony ireo naratra ary milaza ny mpitarika eo amin'ny vondron'ny mpanohitra fa tsy hijanona ny hetsika izay tohanan'ny fiarahamonim-pirenena raha tsy misy ny fifidianana ara-pomba demokratika. Eo ampiandrasana izay mety ho fiaonany eo amin'ny andaniny sy ny ankilany izay hatramin'ny androany mahakely finoana ny maro miantso ny vahoaka hidina an-dalambe ny mpanohitra ny antoerana. Tsy ivona ny 17 aprily teo olona 520 no maty ary mahery ny 700 no voasambotra tany antoerana noho ny fanoherana ny fitondrana mijoro ankehitriny. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiana nanaraka izany soafa tsara tolto. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo.